hatrany fahasoavan'i Jesosy ry havako. Ameniny vavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Indreto izay midera anao, mankalaza anao, manome voninahitra anao amin'ny toerana rehetra misy anay tsirairay avy, ary na inona na inona manodidina anay. Ninona koa mbola hatrehanay amin'ity anio ity dia efa misy mahatoky izay fa ianao Jesosy Kristy no mitari-dalana, fanahinao masina manolotra-tsaina sy mampahery, ary Andriamanitra no mitantana sy mivimbina. Koa dia mahatoky izay manana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa hitan'i Jesosy ry havana fa efa ho vita ny asa-pamonjena nataony teto an-tany, dia hoy izy tamin'ny apôstôly, andevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy koa izy taminy, raha ny rahako tsy mitondra kitapo-bola na kitapo-batsy na kapa ianareo, moa nisy zavatra nahory anareo va? Dia hoy ireo, tsy nisy. Fa hoy izy taminy, fa amin'izao kosa izay manana kitapo-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapo-batsy. Ary izay tsy manan-tsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany ka hividy. Amen. Izany ry havana no tenin'i Jesosy tamin'ny 12 izay hitantsika eto. Luka 2:2-5:17 sy ny 9:70. Ireto ny dikan'izany ry havana. Voalohany, tao amin'ity Luka ity ihany 7:7 dia hoy Jesosy tamin'ny 12, aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo, na tena, na kitapo-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo 2. Fa izao kosa, amin'izao sisa izao indray dia mifanohitra amin'izany, satria mantsy efa tapitra io fotoana fanohanana ny olona io. Ka noho izany, amin'ny manaraka rehetra dia asaina manana fitaovana toy ny vola, ny sabatra, ny mpitoro ny filazantsara, ary izay rehetra irahan'ny tompo. Mivonona amin'izay rehetra mety hiseho. Faharoa, ny torohevitry Jesosy hividy sabatra indray dia tsy hifamporisihana ny mpino, ary indrindra ny mpitoro ny filazantsara hampiasa hery akory. Ary hitantsika fa eo amin'ny Luka 2:20-15 sy ny 15, izany hoe toy n'ity tantara ity, dia nampiasa hery Petera ary dia nofirainy ny sofin'ny mpanompo mpisorona be. Tena tsy nankasitrahan'i Jesosy izany ka dia nasiany nampidirana ny sabatra ary dia napetany ny sofina izay niala teo amin'ny toerana. Fa ny tena dikany eto dia izao, fampimanana ny mpitory ny filazantsara ny sabatra, fampimanana ny mpitory ary indrindra koa izay mpanara-dian'i Jesosy ny amin'ny hoe sabatra. Io izany dia tsy inona akory fa entina anehoana fa izy ny ady ara-panahy tsy maintsy hatrehina amin'ny ho avy rehetra. Ry havana, na manahoana nefa dia hitantsika misongadina eto kosa izany, fa mila fitaovana amin'ny lafiny rehetra ny mpitory ny filazantsara, izay irahan'ny tompo ho solo-tenany n'aiza n'aiza, dia mila fitaovana. Izany ankehitriny amin'izao androntsika izao, mila fitaovana ry havana. Koa izany no mahatonga antsika mifanohina, ary izany no mahatonga antsika miara-mivavaka, mba ahafahana tanteraka ny iraka atao, ary rehefa mivavaka isika dia samy resy lahatra ihany koa, mba hanome fitaovana ho an'ny mpitory ny filazantsara. Dia ho an'Andriamanitra irery ry havana ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Vavaka ary isika dia misaotra anao hatrany ary izahay Tompo, fa hitanay koa tamin'ity anio ity fa tena ilaina ny fitaovana, ny vola aman-karena sy ny sisa, araka nambaranao teo, entina mitory ny filazantsara. Ingana izay ahafoy Tompo ho an'ny iraka ao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.